lalana Mahatma Gandhi notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ka teny an-toerana ny ben'ny tanàna LALAO Ravalomanana. Polisy MONISIPALY efa tonga eny amin'ny tompon'andraikitry ny tanàna ny raharaha. Miaramila very asa mandraona itokona manomboka amin'ny herinandro. Amkafalina no anolorana ny arahaba tompokilay sy tompokivavy ho anao izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matinaly izao. Tonga soa ato amin'ny vaovao amin'ity alatsinainy faha 20 ny volana Aogositra taona 2022 ity, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity niany ity ny lalana Mahatma Gandhi sy ny lalana INDIRA Gandhi izay eny Mahamasina sy eny Tsaralalàna. Tonga nitokana n'izany ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny Masovo Indiana miasa sy monina eto Madagasikara. Fanavaozana ny lalana moa no natao tamin'ny alalan'ny loko sy ny fametrahana ny takelaka fahamantarana. Jessica Miray sy Tahiriniana Ranarynirina no teny an-toerana mitatitra ny vaovao. Ity lalana eto amin'ny manodidina ny kianjaben'ny Mahamasina ity no lalana Mahatma Gandhi. Efa tany amin'ny taona 1700 no nanomezana azy izay anaran'izay. Nasy mpanavaozana ny lalana toy ny loko teo amin'ny marquage au sol sy ny plaque izay fiarah-miasa teo amin'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny Masovo Indiana. Ety eto Tsaralalàna eto anoloan'ny lapan'ny tanàna mihazo ny foibeny ambasady indiana ity indray no lalana INDIRA Gandhi. Nasy mpanavaozana ihany koa ny lalana izay samy notokanana androany. Amin'ny ady ho amin'ny fahafahan'ny fireneny avokoa na i Mahatma Gandhi na i INDIRA Gandhi. Toetra izay tsara ho alainy tahaka hoy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo. Ny tantaran'izy ireo dia manam-pirofo fa azo atao tsara ihany koa izy ny mampandroso ny firenena tsy misy erisetra. Ary dia falitsika hoe Antananarivo koa dia mitondra n'izany takelaka izany. Irina indrindra dia hoe mba hitolona tsara koa tsika rehetra isian'ny fifankatsiavana, fandriam-pahalemana ary ny firaisan-kina eto amin'ny firenentsika. Dia mbola mamerina sy fisaorana ny Andriamato ambassadeur ny Inde satria ny fahatongavany eto na navaon'ny takelaka dia fantatsika fanomezam-boninahitra ny Antananarivo renivohitra izany. Nankasitraka ary nisaotra tamin'ny fiarah-miasa teo amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny Masovo Indiana. Ary te hisaotra ihany koa ny Madame le Maire izay tena naneo tokoa ny fiarah-miasa izay nafinaritra tokoa satria dia nanohana tanteraka tao amin'izany hoe famerenana ny takela manamarika ny anarany Mahatma Gandhi izany. Tafiditra anaty ny fanamariana ny 550 taona nahaterahany Mahatma Gandhi ity fanavaozana indray ity lalana ity. Mahatma Gandhi izay mpanao politika indiana niady ny zon'ny mpamboly sy ny mpiasa madinika ny ampidinana ny eritra sy ny fanavakavahana tao amin'izy ireo. INDIRA Gandhi kosa dia Prime Ministra indiana tamin'ny taona 1970 sy 700 ka hatramin'ny taona 770 sy 700. Vehivavy faharoa maneran-tany lany tamin'ny fomba demokratika ho filohana governemanta. Fa niteraka koragna lavabe ny momba n'ilay fanesorana mpivarotra teny amoron-dalana. Nanamafy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra fa ilaina ny fitsipika amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Anjara ny mpitondra kosa hoy izy no mamorona ny fotodrafitrasa. Jessica Miray sy Tahiriniana Ranarynirina ihany no teny an-toerana tahaka izao ny fanazavana momba an'izay. Nampifanolana ny mpitantana ny tanàna Antananarivo sy ny mpivarotra amoron-dalana hatramin'izay ny mikasika ny fivarotana amoron-dalana. Olana voalohany ny tsy fahampiany fotodrafitrasa fa eo ihany koa ny tsy fanarahan-dalana ataon'ny mpivarotra satria efa tsy eny amin'ny trottoir intsony izy ireo no mivarotra fa hatreny amin'ny arabe. Mpivarotra amoron-dalana zany tena hoe aleo hifanaja fotsiny hoe ny lalana natao ho an'ny mpandeha dia mitady kosa aloha ny mpitondra hoe aika ny toerana tokony asinana azy ireo mba mahifanatsika malagasy ary ny mpitondra koa mba mitady n'izay fampandrosoana ny vahoaka majinika. Ny fitsipika sy ny fifampifehezana araka izany no ilaina
isan'izany tokony hanajany mpivarotra amoron-dalana ny fahadiovana. Eo alohantsika mifandinika tsara dia apetraka ny discipline tsara apetraka. Anjarany rehetra araka izany ny fampandrosoana ny tanàna fa tsy anjarany komina Antananarivo renivohitra samirery. Afahana eo ny heviny manoloana ny fikitiana ilay lalàna mifehy ny sata amin'ny mpanohitra ny avy eo anivon'ny HCDDED izay androm-panjakana raiky miady ho an'ny fampanjakana ny demokrasia sy ny tany tandalana ary ny zon'olombelona eto Madagasikara. Tetsy amin'ny foibeny teny Soanirana moa no nanambaran'ny filohan'ny HCDDED an'izany. Waratsika ny fanadetena eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Ilaina mba ho arifanina ho an'ny mpitondra ny fisian'ny mpanohitra eo amin'ny firenena iray, hoy ny nambaran'ny HCDDED au Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Satria tsika safidy anao demokrasia dia mila mpanohitra tsika. Fa raha ohatra ka tsisy mpanohitra tahaka ny mpivady mifankatia loatra na konikotroka aza dia lany satria mifanaraka izy mivady zany hoe andao antsika ty akoho ty na konikotroka kena zany raha matody efa lany. Ka zany koa demokrasia misy ny manaitaitra so dia fa mihoatra ny fefy ianareo ka sy tokony anao an'iny dia mahisy zany le olona avy eo. Amintsika moa bicaméral zany hoe misy ny parlement ny assemblée nationale misy ny sénat ilanin'izy roa reo izy zay vao azo ampiarina. Raha sanatrika tsy ray amindreo mandat dia misy zavatra hafa indray no atao amin'izay dia zay le comité paritaire atsangan'izy zareo miaraka amin'ny sénat sy ny assemblée manapaka farany fa mbola tsy tonga amin'izay le izy. Mbola tsy azo ampiarina raha zay fandehan'izay satria mbola tsy lany tany zany le izy tsy lany aty dia tsy mety ampiarina zay. Ny HCDDED dia androm-panjakana iray nijoro tamin'ny taona 2012 araka ny voafaritry ny lalàna laharana 512 tsipika aotraotra iray. Ho fanampiana amin'ny fampandrosoana no antom-pijoroany. Ny HCDD dia mandray ny fitarain'olona manera Madagasikara ary misokatra isan'andro mikasika ny demokrasia, ny tandalana, ny fitantarana tsara tantana. Ny olona afaka manao ny fitaraina ty aminay dia ny olona tsirairay afaka mandeha, ny vondron'olona afaka mandeha. Mahimaimpona ny asa atao. Tsy aivina fa mandidina ny 400 ny isan'ny antota taratasy voarain'ny HCDDED ary efa anatin'ny fanadiadiana tanteraka izany amin'izao fotoana. Fitarainana izay nataon'ny kandida sy ny olon-tsotra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna, ny aloha sy nandritra ary taorian'ny fifidianana. Fanteraka adihevitra sy faneho-kevitra maro ny tranga izay nisy eo tamin'ny faran'ny herinandro teo dia ny fitifirana voalaza fahatiola izay nataon'ny mpitandro ny filaminana. Nisy ny fanambarana izay nataon'ny avy eo anivon'ny HCDDED izay nilaza fa tsy araka ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy ny fanaovana n'ireny fitifirana imasom-bahoaka ireny. Waratsika avy hatrany izay. Tsy araka ny lalàna misy eto Madagasikara ny trangana fitifirana imasom-bahoaka nataon'ny mpitandro ny filaminana avy ao anivon'ny polisy pirenena tetsy Ampefilo. Hoy ny HCDDED androm-panjakana mijoro fampanjakana ny demokrasia sy ny tantandalana ary ny zon'olombelona. Ny eto amintsika ny lalàna tsika firenena républicaine dia misy ambaratonga maromaro. Anjara mpitandro filaminana misambotra, anjara fitsarana mampigatra ka tsy tokony hisy ny zavatra ohatran'ireny eto amin'ny firenentsika satria rehefa voasambotra izy na criminel manahoana na manahoana dia misy ambaratonga ametrahana azy hafa mifampitifitra fa rehefa tsy mifampitifitra efa tsisy ninona ntsony aminazy dia tsy tokony hisy zavatra ohatran'ireny. Araka ny voafaritry ny lalàna velona eto Madagasikara dia tsy azo atao ny mitifitra olona raha tsy manana fitaovam-piadiana eny an-tanana izy. Raha ity tranga teny Ampefilo ity anefa efa lavo tamin'ny tany ilay nolazaina fa jiolahy ary mbola velona kanefa mbola notifirina ilay mpitandro ny filaminana ka izay vao maty.
eo amin'izay resaka politika izay hatrany dia sarotra ny irosona amin'ny fifidianana eto amin'ny firenena raha ny nambarany avy amin'ny MCFI raha toa ka tsy misy ny fanarenana ireo lesoka izay nitranga nandritra ny fifidianana efa nisy teo aloha. Betsaka noho ny laza nandritra ny fitsidiam-paritra izay nataon'ny fikambanana MCFI tany atsimo indrindrindrindra momba n'izay lesoka izay anisan'izany tsy fahaleovantena ny seni eo amin'ny fikirakirana ny fifidianana. Germaine Menjanahary tokira marolahy. Zony olom-pirenena sy ny vahoaka malagasy rehetra ny mahazo vaovao marina momba ny zavamisy eto amin'ny fireneny. Nanamafy ireo mponina izay notsidia ny MCFI na ny etsiky ny olom-pirenena miady amin'ny osoka faniarana hita ny tsy fetezana ireo fifidianana rehetra izay efa natao teto amin'ny firenena. Antony voalohany ny tsy fahaizan'ny seni maleo tena fa mbola misy mibaiko ambadika. Ankoatra izay ny teny azo raisina fa tsy mitombona ataon'ny HCC tamin'ireo fitoriana izay napetraka teny anivony ity fitsarana avy momba ny lalam-pandrenany izay topokevitra farany amin'ny famoahana ny vokatra ofisialy. Zahay tanora aty fantatsy mandrefana dia amin'izao aloha mbola zay hoe akory toa-ambara zao sady taitsy mafaly satria zahay io fa ny nangetaheta avao faly zahay ary ravoravo hanoitsy hivola zay raha tsy mety fa ampahendrena mazava ho azy fa ny firenena tsy misy mpanosy zany dia tsy demokrasia zany satria rehefa misy ny mpanotra zany dia manao ny asany soa ny mpitondra fijoroana zao mandery mahafantanay tanora aty amin'ny fantatsy mandrefana ary zahay manamboarany koa hivola vona hitsangana zahay hanaradianareo amin'ny fampanosoana ny fahasoavana rehetra modao iaby fa tsy mita nefa ny dany ino antony nareo ro mahay azy mandehana nareo amorombe ka hoy aho hoe mariny raha tety mariny io ndra iza ro hivola ka zay tsy haiko fagnahy le tena niazoko zany ambarako le tena iainako fa sakaraha zao tsy haiko fagnahy le tena iainako ka nareo laha mandehagny tsy mila raha maro fa magnotony olo avao zay olo hitanareo ndray miaraka andro eny donc nitianareo fa koe iano la mivola aminareo ro aha tsy nitianay fe tsy hainay mahandany azy. Misy olona mitondra bulletin primusy sosokevitsy nay mety ve rehefa misy ny fifidianana asina fisavana sosokevitsy nay oafa tsy haiko na marina na tsy marina fa sosokevitsy zay miditsy amivaravarany fandatsam-bato savaina ny akanjo satria zay anisany faktora koa mampisy halabato a Madagasikara etoa ary amizao soambarako antsika efa mihena ny olo mandeha mivita ino mahatonga olo mihena. Ny fafito amby roapolo ny volana novambra izao no daty natolotry ny seni anatanterahana ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Mbola isan'ny lesoka nefa atreto ny resaka lisy-pifidianana. Ho azy koa ny fifidianana ben'ny tanàna dia izay no mahatonga anay miriorio mandeha Madagasikara hoe hampahasiarovan-tena asika olom-pirenena hoe asika mananjo hifidy nefa ny ankamaroantsika sanam-pifidy. Tokony himasoana aloha ny fanarenana anio lisy-pifidianana tokony havaozy sy tokony homaika amin'ny filosoana amin'ny fifidianana kominaly satria maro ny lesoka hita tamin'iny fifidianana izay nataontsika tamin'ny solomavombahoaka farany teo ka mangataka ny seni zahay hanarina anio aloha. Mitoy ny etsika fitetezam-paritra izay ataon'izy ireo targetra atrany ny ahafantarany malagasy ny zavamisy raha nita atreto dia sarotra ny irosona amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna raha tsy misy ny fanitsina ireo lesoka izay efa hita atrany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ka atramin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo satria mbola betsaka ny malagasy ho veryzo ka tsy ny safidim-bahoaka no iseho.
Eo amin'izay fanomanana ny fifidianana izay hatrany dia nagnano fanambarana ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe tamin'ity androany ity. Anisany no amafisin'izy ireo tamin'izany fa tsy tokony hisy ny kandida hilatsaka amin'ny anaran'ny fikambanana fa amin'ny anaran'ny antoko politika no tokony hisy. Tokony hisy ihany koa ny fanapahan-kevitra sy ny fanasaziana izay hatao raha toka misy ny mini mandikana izany lalàna izany. Edena Eliano mitatitra an'izay. Telo volana tsy hatongava ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina nanamafy ny tokony hanajana ny lalàna ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana io. Tsy tokony hirotsaka amin'ny anaran'ny fikambanana intsony ny kandida fa na mandeha amin'ny anaran'ny tenany manokana na atolotry ny antoko politika. Efa nanaiky izany raha teo ny teo anivony HCC sy ny CENI tamin'ny fifidianana roa ny fandimby teo araka ity fanambarana ity hatrany. Ekena fa afaka mirotsaka ho maly eo tena ny kandida araka ny lalam-panondrenana ny Repoblika faefatra amin'ny andininy faharoa amby fitopolo. Tsy midika velively nefa izany fa azo ny fikambanana na association atao ny mandrotsaka na manohana kandida amin'ny fifidianana. Mazava ny voalazan'ny lalàna laharana fa 2024 tsipika 2020 mifehy ny antoko politika amin'ny andininy faefatra andalana faharoa fa ny fikambanana tsotra na ara-kulturaly dia tsy afaka manao ireo asa fanaon'ny mpanao politika eo ambany ny fanasaziana ny fampiarana ny lalàna mifehy ny satana izy ireo. Tsy ekena ny fanaovana fitaovana politika ny fikambanana na association izay fehiziny diditsy volana tamin'ny 3 oktobra 2020 mifehy ny fikambanana amin'ny ankapendy. Marina nefa fa eto Madagasikara dia misy fikambanana manana sata milaza fa afaka manao politika saingy tsy tokony nahazo fankatoavana tamin'ny ambaratonga maefa ny fijoroana izany fikambanana izany ho hatrany ity fanambarana ity. Manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra voakasikara ka izany ny KMF Knoe ho fanajana ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary mba hisiny ny fahaiza-manao ny fanaovana politika. Mariana moa fa efa nandefa taratasy tany amin'ny CENI ihany koa ny KMF Knoe mikasika ity firotsahany ny kandida amin'ny anaran'ny fikambanana ity. Fa tsy mbola niravina hatramin'izao ny olan'ireo miaramila izay voaroaka 7 volana lasa izay na dia efa nisy aza ny fialanenina izay nataon'izy ireo. Mikasa ny roso amin'ny dingana manaraka ireto miaramila ireto raha toaka tsy mbola mahazo valy. Mirado Benjamina, Erzora Jonarfony. Tsy nahazo valy ny mahafapo avy amin'ny fitondram-panjakana ireo miaramila nahato tamin'ny asany izay misy 400. 7 volana izay izy ireo nefa nirendreny fotsiny. Marina nefa fa efa nahatotosan-tsakany sy andavany ny fanompoana maha-miaramila azy izy ireo. Miantso ny namana izy efa lasa amin'ny province zahay mba hanatevin-daharana manomboka amin'ny latsinainy mba tsy ampifavory eto fatafavory eto anandrenivohitra iaby. Fa raha tsisy résultat amin'ity semaine ity dia mety anday pancarte miarambetsika dia tongava lisany aty Antananarivo amin'ny Zoma. Fa latsinaintsika dia hilasy andalambe anday pancarte tsy hanakorontana na higreve fa hitondra pancarte hitaky ny Zoma miaramila antsika. Manontany teny reto andiana miaramila reto hatramin'izao hoe inona marina ny eloka vitan'izy ireo ka mahatonga azy voaroaka ambava tsy misy taratasy tsy misy fampandrenesana mialoto izao. Ary zay rehetrarehetra zao zany dia mbo tsy nisy niasa na nanao asa hafa ivelany fa mbo niandry ny maha-miaramila anay miandry fiantsoa miaramila anay satria araky tenindreo hoe miandry lisany. Zahay tsy nagnary basy ary tsy nisazy fa raha efa nametraky dossier zahay tamin'ny 2017-2018 nivaly nahazo convocation normale zahay niasa nandritra ny 7 volana. Avy to azahoanay karama hazo rappel zahay tonga dia nahazo radiation samy manany motifiny tsirairay, misy ny jugement, misy ny natao hoe tsy nanao service nefa taiza reo hatramin'izay tsy nahitan'izay nametrahanay izay dossier zay. Ivy avy to azahoanay vola hita dossier nay fa tsy normal nandritran'izay 7 volana zay fa dia tsy nihita dossier nay. Fa be dia be nametraky dossier nefa zahay nitsongaina tagnatin'izay maro zay ary agnisany ny voafidy fa miaramila raikitra ka nahazo taratasy fiantsoana ho miaramila raikitra. Misy amin'izy ireo nefa namony ainy ao ihany koa no mitondra takaitra saingy tsy mahampihemitra azy zany vonina trany izy ireo ho an'ny tanindrazana. Manoloana ilay tranga izay niteraka fifamaliana teo amin'ny polisy munisipaly raiky sy ny mpitondra mpamily fiarakaretsaka teto andrenivohitra tamin'ny farany herinandro teo teny Beoririka dia nitondra fanazavana momba izay indrindra ny lehibe ny polisy munisipaly tamin'ity androany ity tahaka izao hitaterany Noro Fitiavana sy Erzora Jonarvony azy izao.
Nisy ny disadisa teo amin'ny polisy monisipaly sy ny mpamily fiarakaretsaka iray ny faran'herinandro teo. Tsy marina ny filazana fa io polisy munisipaly io no fototry ny olana. Nampahafantatra ny andraikitra sahan'ny polisy ny fiadidiny ny tanàna n'Antananarivo renivohitra androany. Izay nisy fandirana tamin'ny le soferana taxi io dia olona nalefanao assainissement. Ary ny consigne menana azy moa ankoatra ny assainissement le tena atao raha mahita fandikan-dalàna tena hita maso be zany dia tsy afaka kosa tsy intervenir amin'ny polisy dia feno entana ny tomobilin'ny rangahy io zany dia nanantona le polisy hoe akisany ny fiaranao dia nalainy le papier zany dia panoratana fiche de contravention zany io polisy munisipaly io no sotomin'le rangahy le papier na le fiche zany na le papier rovotra satria sotominy. Samy nandraisana fepetra avokoa moa izy mirahalahy ireo na ny polisy munisipaly izany na ihany koa ilay mpamily fiarakaretsaka. Le chauffeur moa zany amin'ny mahafandikan-dalàna azy dia ny olona rehetra dia voafehan'ny lalàna daholo afaka miporter plainte izy. Zay koa nefa miporter plainte contre anazy noho izay zavanitranga izay satria fanaovana tsinitsinina le asa maha-polisy antena le izy na izany naty zany le polisy nandraisanay fepetra mena demande d'explication moa izy amin'ny ananazy dia nafindra toerana kely ngamby izy. Tao anatin'ny fanadiovana ny tanàna ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana teny Beoririka no nitranga ny disadisa teo amin'ny rotonta ny sabotsy 4 Aogositra teo. Araka ny efa nampitaina tamintsika teto tamin'ny faran'ny herinandro iny dia nisy ny fanampiana izay nataon'ny solombavambahoaka Emilia Rambosalama ho an'ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinana CEPE amaray. Tsy vita tamin'ny faran'ny herinandro iny fa nitohy izany fanampiana izany ka mpianatra miisa 100 indray teny amin'ny EPP Soanerana no nomena fanampiana momba n'izay fitaovam-pianarana izay. Fiara-miasa ny solombavambahoaka niaraka tamina fikambanana tsy miankina raiky moa no nahafahana nanao an'izany. Toy izao ny fanampanazavana. Fanamaivanana ny roapatelon'ny vesatra zany fanampiana zany dia noraisin'ny fikambanana Tanana fanapatelony zany mba raisin'ny ray aman-dreny dia teninay dia hoe lamina tsara zany manao tsika rapitso misy tilo kahe fotsiny amin'ny vidiny dada sy neny rapitso dia mandeha goûter vaky zay zany dia mitsodrano anareo aleo alasy vita tsara ny examen rapitso ary ny tengitro ataovan-tsaina hoe tsy maintsy afaka androany. Fa eo amin'ny lafin'ny finoana sy fanabeazana dia ao anatin'ny famaranana ny jobily volafotsy ny sampaty FGKM amin'izao fotoana izao. Tafiditra anatin'izany ilay lasy lehibe izay ho tanterahana any Fenorivo Atsinanana amin'ny volana septambra ho avy io. Targetra ny fanabeazana ireo tanora mba ho vavolombelon'ny Kristy. Germain no menjanahary no teny an-toerana tahaka izao ny fanampanazavana momba izay hetsika izay. Rehetra ny jironareo ianareo fahazavana zao tontolo zao. Ny fiara no atao tsangambato satria fantatritsika fa ny sampaty FGKM dia miparitaka manirana ny nosy. Be dia be any lavitra rehetrarehetra any ny fivondronana tsy voatsidika satria ny braon'ny sampaty foibe izay mandeha dia tena mivezivezy tokoa. Tena ilaina le fiara satria matetika mety misy olona 2-3 ny miaraka ary misy fivondronana mbola tsy voatsidika raha hatramin'izao na efa atao hoe amin'ny atao anatina atao ampiasana anankiray ny atao hoe tonian'ny sampaty foibe na ny filohan'ny sampaty foibe tsy voatsidika satria tena mety lavitra ny toerana, lavitra ny lalana. Ka izay ilaina le fiara natanterahana an'le asa satria tena zava-dehibe eo amin'ny fampivondronana indrindra ihany koa ao anatin'izay fitsidihan'izay an'ireny fivondronana sampaty any amin'ireny fitandremana maro samihafa any amin'ny faritany, any amin'ny fivondronana maro samihafa ireny. Fa mpino marobe ihany koa no tonga nanatrika ny fankalazana ny faha-efapolo taona ny SFL na ny sampana fivondronana laika FGKM. Fotoana moa izay notarian'ny filoha nasionaly izany SFL izany. Noro fitiavana sy Erzora Joanarfony.
Ny atoboka ny asabotsy fa 4 aogositra tao amin'ny kianja mitafo mamasina ny fankalazana ny fa 70 taona ny sampana SFL na ny sampana fivondronana laika FCKM. Tonga maro ireo mpinina nandritra ny fotoam-bavaka, voasolo tena avokoa ireo filehovana rehetra. Nitarika ny fotoam-bavaka tamin'izany ny filoha nasionaly ny SFL, Ra David Sondry amparany. Ny nitondra ny ten'Andriamanitra kosa dia ny mpitandrina Ramamonjy Arsoa Hubert, filohan'ny komitiny Jobily. Koa aoka ho mpanarahatolona ianareo ry laika ary asa ho an'ny tompo hatrany, hoy ny tena mpitondrainy ny mpanompony nandritra ny toritendy. Ny teny fanevan'ny Jobily fa 70 taona dia tao amin'ny boky ny Jakoba 2:7-20, ary izao kosa anio ny finoko amin'ny asako. Ny tsangambato lehibe amin'izao Jobily izao dia ny fandrerana fiangonana lehibe any Befasy Morondava faritra Menabe. Amin'ny mahatompotrano ny komuna Antananarivo renivohitra amin'ny fankalazana ny Jobily dia nisy olo-tenany ben'ny tanàna LALAO Ravalomanana nandritra ny fotoam-bavaka ny sekretera jeneraly ny komuna Antananarivo renivohitra Randriamasinoro Tahirynirina. Hoderaintsika Andriamanitra ho ity farandra nandray fitenenana izy. Ny nahatrarana ny fotoam-pankalazana satria raha oharina amin'ny fiainan'olombelona izany 70 taona izany dia efa tonga amin'ny fahamatorana tanteraka. 70 taona ny antsehatra tao amin'ny sany FCKM ianareo izy, ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny vahoaka an'Andriamanitra dia tsy mijanona fotsiny amin'ny fitoriana ny filazantsara fa miseho ihany koa amin'ny lafiny sosialy. Ny anivon'ny tanàna n'Antananarivo dia miara-mientana tanteraka amin'ny laika amin'ny fanatanterahana izany asa masina izany satria ankoatra ny ara-tsosialy dia misy ny vondrom-bavaka isan-kerinandro manerana ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Vaovao avy any amin'ny faritra dia nitrangana firehetana mahery vaika tany amin'ny ala ny faritra atsimo andrefany Madagasikara iny vao ny any arivariva tokony ho tamin'ny 9 ora teo. Tsy misy moa ny mpamonjy voina any an-toerana afaka mamono an'izany motro izany ka tsorakazo sy ratsakazo no nampiasan'ny mponina tany an-toerana. Noro fitiavana sy Erzora Jonarfony. Toerana kanto ary tena mampiavaka ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ny tangorombohitra makay any amin'ny faritra atsimo andrefany nosy Indy. Noho ity toerana ity izay ahitana zavaboary sy biby manintona mpizahan-tany maro. Zava-doza nefa no mitranga amin'izao any an-toerana fa vokatry ny doro-tanety sy ny tavy ataon'ny mponina ndrehitra ny ala tokony tamin'ny 9 ora hariva teo. Amin'ny ankapobeny fandoroana inina tao mba hampitsiry ahitra ho an'ny biby na koa anaovana fambolenana na tonga zany. Ankoatra ny tsy fitandremana isan-karazany. Tsy nisy ny mpamonjy voina namono ny afo. Ratsakazo maitso no ampiasain'ny mponina treto namonoana ny afo araka ny fampitam-baovao avy amin'ny mponina any an-toerana. Aiza ny fandraisana andraikitry ny Ministeran'ny Tontolo Iainana, ny Ekôlôjia ary ny ala amin'izao raharaha izao. Vaovao ny fanatanjahantena dia voahositra ho tompon-daka eo amin'ny taranja baskety ny lehilahy ny Madagasikara. Tao anatin'ny lalao afrikanina izay tanterahana any Maroc moa no nampisongadina ny firenena malagasy izay sambany teo amin'ny tantaram-pirenena no nisitrahantsika an'izany teo amin'izay taranja basketball izay. Vaovao tanteriny Edena Elia. Namiratra teo amin'ny taranja baskety ny ekipa pirenena lehilahy malagasy nandritra ny lalao afrikanina tanterahana any Maroc. Tsy namelana izy ireo raha tsy nampisalorana ny mahatompon-daka azy eo amin'ity taranja ity Madagasikara. Lavo ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny salanisa 2020 ry zareo Egyptianina izay efa tena kalaza amin'ity taranja ity tao anatin'ny lalao famaranana ho tanterahina omaly alahady. Dingana maro no nolalovan'ny ekipa pirenena malagasy tao anatin'izao lalao izao ary tsy nisy nahatohitra azy ireo ny ekipa pirenena izay azo lazaina ho sangany ety Afrika. Tamin'ny lalao ampahefadalana no nandreseny ny Angola tamin'ny 7-20 ka ny akarany ho amin'ny dingana manasadalana izay nifandonany tamin'ny ekipa pirenena malianina indray. Mbola lavon'ny malagasy teo amin'ny salanisa 20 indray nefa i Malika izao niakatra ho amin'ny dingana famaranana izao ary mibata ny fandresena vetrany rehefa avy nifandona tamin'ny zareo Egyptianina. Ratsivina dia tamin'ny taona 77 no nanasongadinan'ireo ekipa pirenena malagasy vehivavy ny fahaizan'izy ireo amin'ny taranja baskety ity izany hoe ny batan'ny amboara.
Ny taranja basket telo no telo izay natompondaka ny Madagasikara ity dia taranja vaovao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ny fampiroboroboana ny taranja basketball maneran-tany. Ny fantoka tanteraka tamin'ny fanazarantena momba izany ny ekipa-pirenena malagasy ka izao nitondra vokatra tsara izao. Ny farana ny faraka amin'ny 30 Aogositra izao moa ny lalao afrikanina dia ny 12 ity izay tanterahana ny Rabat Maroc. Iny vaovao ny fanatanjahantena iny ihany koa no nandesintsika nanakatona ny vaovao tamin'ity matinal ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny samby tsara ao amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka koa. Veloma tompoko.